Salama daholo. Dao ary nandro nombre tsika defa lasa hoy ny fitenenana. Akory aby akory anefa sady manao zay manao abonnement no manao an'ity anina rehetra ity a. La réunion. Ça va la réunionnaise, ma cousine? Manina anareo zalahy akory atsika any. Karakory ozy mazanga karaha stepiny. Tatoato ny zanako mahajanga dia menimenina ary matsiaro tena fa voatotoana. Ngambany mila tsy hoe andeha hanonga-panjakana akory fa mila pression mafimafy ary ny zavatra tsapa dia izao. Ao anatin'ny andro sarotra dia tsy hita ny ray aman-dreny na ny olobe an-tanàna mba hoe iny manavotra zanaka, fa rehefa metimety le zanaka dia ny olobe iny eo sidisidika eo, fa hatramin'ny nisian'ny loranjy aloha zany de potika mihitsy ny fiarahamonina malagasy satria tena le principe an'le olobe mihitsy, olobe an-tanàna, tany misy olobe tsy miady zaza. Zay zany ataoko anina fotsiny zay fa dia fanomeravantsika ary mipaotratroka eo anatrehan'ny voninahitry isika menakavy zay manatrika eto, ary fanomeravantsika moa ary manonona mbola tsara. Akory aby tsika, akory laly tanio ozy toliara, akory saozy izy any any amin'ny atsimo atsinanana any, kozy tompoko ozy izy niovana Antananarivo, tsaratsara Trambakana hoy ny Andrina, tsarava tompoko ihany koa ozy izy ny Andrina. Salamitra akaiky ny fetitsika ka salut cousine, nareo any amin'ny pays aziatika any. Zay zany rehefa misy an'ireo cousineko reo mijery eto de faly ery aho satria reo tena fidèle amiko mihitsy tena j'admire vraiment leur fidélité. Io zay adalako eto zany de raha an'ireo cousineko reo de tsy aloha de merci beaucoup pour votre présence et votre soutien. Ka zao nataoko titre hoe efa mandeha sady mifingafinga ianao sy ny teti-dratsy amelezana ny marika Ravalomanana. Ray zay, faharoa, qui c'est qui veut tuer l'industrie malgache? Iny zany aloha ataoko safy be matsiny iny rapida be hoe ory zalahy, tandremina ihany fa ny raha tsy misy ny firoborobon'ny industrie locale, indrindra zay industrie iankinan'ny foto-tsakafo na
zavatra ilaina isan'andro isan'andro dia manapotika tena ianao ary ohatrany mametraka fantsika amin'ny pneu na mametraka poids mavesatra amin'ny cheville-anao ianao. Dikan'izany maheno satria any ambadimbadika any zany misy mitetika hoe atao an'izao ny industrie, atao an'izao ny industrie, atao an'izao ny anina, atao an'izao ny anina. Lazako teo an'izao fa erreur fondamentale zany fa ny tenanay izao moa zany a tsy eto ny andeha hananina zany fa ame toro-kevitra ny fitondram-panjakana par rapport amin'ny expérience zay efa natao sy ny zavatra efa vita ary par défait avéré no ara-panetretena ny présentena zavatra ohatran'izany amin'ny fitondram-panjakana satria nataitrana loatra zay hoe ho atao an'izao ny secteur zao, domaine zao sy ny karazany. Bon, izy aloha hoe mbola niveau stadina information na hoe sisio fa rien informel fa toujours est-il hoe autant se préparer déjà dia misy zavatra tsy maintsy amin'ny contrepartie kosa tsy maintsy proposena amin'le fanjakana satria ny fanjakana dia fantatrao ihany hoe miala amin'ny ankavia dia tsy maintsy miditra amin'ny ankavanana. Ka fahaizana an'izay zavatra zay ny vola miditra amin'ny fanjakana ny teneniko zany fa tsy hoe vola miditra amin'ny mpitondra fanjakana, iny tsy haiko iny, fa ny vola miditra amin'ny fanjakana no tiako tenenina aminareo hoe raha ohatra mamono ny industritsika manakavy, industrie locale, surtout hoe vivrière dia tena manapotika ny lalana andehanantsika ao anatin'ny fandrarahana aloha ary indrindra fa ny fitantanana ny raharaham-panjakana satria matetika dia miteraka inflation na augmentation na coût eny amin'ny vidin'entana zany na amin'ny vidin-javatra ka eo no mety hanimba zavatra maro amin'ny zavatra tsy ampoizina noho ny mesure non réfléchie et mal statuée. Radon Bali, eny zany takaty ahoana efa metimety nareo any, eny zany dia zay ny amin'iny zany hoe qui veut tuer l'industrie malgache. En fait, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais même si quelque part hoe fantatro izy ny aka mesure ohatran'izao tsy fotoana fanaovana polémique zao fa fotoana araka ny soratako iny hoe aza afangaronareo ry mpitondra fanjakana. Ny tany aloha aloha dia manafangaro ny atao hoe mitsikera sy manoro sy manitsy. Ny eto amin'ity fandarana ity dia manitsy sy manoro, eny tsy maninona koa mitsikera raha zay nandraisana azy, ina moa natahorana amin'izany fa manome vahaolana. Manome vahaolana satria ianao rehefa mitsikera dia tsy tokony hoe hitsikera fotsiny fa tokony koa ianao hanome vahaolana. Zay no tena didy sy andraikitra lehibe indrindra amin'ny firenena ary zay natao hoe tsy hoe journalistiquement correct fa ho an'ny olona zay mieritreritra ny tenany hoe ho professionnel surtout amin'ny politika zay tsy za moa zay, za tsy mpanao politika, dia tokony hoe raha mpanao politika ianao dia tokony hoe mitsikera ianao fa rehefa avy mitsikera ianao dia milaza hoe ity koa sara ny toro-kevitra avy aminay zao ny eritreritray. Izay ty fandarana ity hatramin'izay ankoatran'ny hoe filazana ny zavatra mitranga na hitranga ao aoriana kely. Za moa efa niteny taminareo indray andray hoe ananako fahavalo le miteny ny zavatra ho avy ka aleoko aloha tsy miteny intsony satria za tsy te hanana fahavalo aloha ato ato fa dia aleoko mangina mitazana, tsy mitazana fa manoro zay tokony atoro, manitsy zay tokony ahitsy ary tsy miteny hoe hipetraka zokiny fa manoro tena zay no tena marina, tena hoe ampahany tena dia manoro dia miteny hoe
aty ambadika afaka miteny direct ane afaka manao hoe zao ty mety ty tsy mety fa eto am'tony fandaharany tony zany raha ny fidieriny fitondrana am'izao fotoana zao de hita de marefo ary cyclone ray de mety hahapitika na hahapotika zavatra maro zay zavadray tsy maniry an'izay zavadray ka izay no anisany hoe hitandremana ho an'ny rehetrarehetra ho an'ire an'le mamboly polemika akavia akavanana à gauche et à droite reny no ampitaiko an'izany afatra zany hoe oka re le olona le polemika tsy fotoana fanaovana an'ireny zao fa au contraire fotoana ametrahana an'izany atao hoe fampandrosoana ny firenena amin'ny fanetretena tanteraka sy fahendrena sy famarinana fa le io malagasy io hoe tsy adala e mahita any amin'ny mason'io malagasy io ary tsisy zavatra afeninao ka tsy ho hitan'ny olona ary tsisy zavatra atao anatin'ny maizina ka tsy hita amin'ny mazava zay zany ny tena teneniko foana indray hoe nareo zany matetika nareo mpitondra fanjakana de mieritreritra hoe ohatra ny mandray ny mpiray tanindrazana aminareo nareo hoe ho zaza de mieritreritra nareo hoe tsy fantatry ny malagasy ny zavatra ataonareo mieritreritra nareo hoe tsy fantatry filoirena kotomalala ny zavatra ataonareo adinonareo tanteraka fa ngia filoirena kotomalalany investigateur lanceur d'alerte dika zany tsy maintsy manana réseau na lanceur d'alerte any amin'ny ministera any any amin'ny présidence any any amin'ny fitsarana any de tsy hoe raha mangina filoirena kotomalala tsy miteny izy mamoaka an'izay zavatra tokony avoaka de hoe milamina ny tanàna milamina ny tanàna satria arovana le fitondrana arovana le fanjakana satria mbola marefo de marefo io ka ino ianao andeha hitetratety eo de faly ny ady va hoe io fa atao fileuri mamay de am'izay fotoana zay i fileuri koa vendrana tsy malala hoe ity zavatra ity ny ho an'ny mpanohatra de mety aminy ary ino ianao lasa manohatra body zany zaran'ny olona ary mety tsy mifanaraka aminao izy ara-bola na hoe arakana honoraire na ohatran'izany hoe ndao rangamba mifanaraka de mba ataonao ligne éditoriale favorable ho anay ianao fa anao zany misy manao an'izany tsy afeniny zany misy mpanao gazety mpanao an'izany hoe hovaina le ligne éditoriale mba tsy mamelikely any alina ohatra zao nareo taka ny teneniko tam'le olona maly hoe raha tianareo fantatra hoe manino ny Andry Rajoelina no tsy voakitika ny fananana de mivereno kely ny histoire tany amin'ny transition tany hoe iza sy Andry Rajoelina ny tena fanakaiky fa nao ny Andry Rajoelina taloha rehefa maka olona izy ka hiara-iasa aminy ka meny poste clé de asany manao engagement misy taratasy ifampisoniavana de tsy afaka mibozy mihitsy ianao avy eo fe tsy lahy le boy kely de io am'izao fotoana zao fananany Andry Rajoelina ny rehetra tratran'ny perquisition daholo ny Andry Rajoelina zay tena premier concerné tsy mikitika fa inona ny anton'izany mystère boule de gomme fa tsy mystère fa tsika rehetra mbola manadino ny saintsika zay mahatonga ana miteny hoe tsy hoe mangina ngia filoirena kotomalala de milamina ny tanàna mangina izy satria ninonina lazaina mila fitandremana zao periode zao amin'ny zavatra tenenina sy ny zavatra voaka ary tsy fotoana fananganana ady tsy fotoana fikirevana polémique satria micrée tataka micrée brèche ho an'ny adivay ianao de araky ny saratako tamin'ny akamakely zay hoe ne vous trompez pas d'adversaire ne nous trompons pas d'adversaire
Fasilina be ne ny baskileko any amin'ny fanoerany. Araky ny lazaiko anareo hoe misy rahalahyko frère adoptifako zay tena apprécieko. Nanavitra anahy tao anaty fotoana sahirana, tsy mahamenatra miteny an'izany, ina maha-fianakaviana amin'ny fianakaviana. Vao sambotra lazaina fa hoe manao coup d'état amin'ny alalan'ny fondy. Ka raha amin'ny alalan'ny fondy ve no anaovana coup d'état, tsy efa ela niazonay ny fitondrana e. De amoronana hoe zao e zao e zao zao. Tsy fotoanan'ny polémique zao, ary tsy fotoanan'ny fikréena adversité, fa ny fôpla kosa aloha de zay zavatra fa. Za tsy miteny hoe azenjehana ninanao mitsinety teo aloha. Fa mampagaga ane ohatran'ny tafavoaka daholo, ny tena fôplana tena ohatran'ny tafody e. Inona no tsy nilazaintsika momba n'io knaps io? Bakatoko ny vavaka. Manahirana. Mandeha ny fingafingana ny amin'ny marika Ravalomanana. Ho anareo zay mieritreritra hoe tsy tiako marika Ravalomanana, mbola averiko aminareo ihany. Tsy tiako marika Ravalomanana. Fa ny politika tompo de mbola averiko aminareo. Si vous réagissez par la haine, si la haine occupe votre cœur et vos sentiments, et surtout votre petite cervelle, sinon c'est petit cerveau, ne faites jamais de la politique. La politique n'est pas bonne pour vous. Parce que la politique est une science vivante, dynamique. Il suffit qu'un paramètre change et tout change. Il suffit qu'un paramètre change et tout change. Tsy zay tsy malala fa iny andradreo lalasa. De efa olona tena vendana tsy mahay politika mihitsy raha tsy malala hoe tsara toerana ary maso toerana marika Ravalomanana ao anatin'ny échiquier politika manaraka. De miainga ny fingafingana, miainga ny fikafika. Inona moa zany le zavatra tena hoe anona zany e? Le zavatra natao tamy 2009, fifidianana 2018, 2013. Za tsy miteny hoe mpitondra fanjakana manao an'izany. Za tsy miteny hoe Mikael Ratinirina manao an'izany. Fa misy en velléité zany. Misy zany. Zako hoe non, tsy zany kosa le fanavaozana eritreretina e. Tsy zany le izy e. Na inona hoe tsy fitiavana marika Ravalomanana, non, firenena aloha. Zay vao marika Ravalomanana. Ka raha marika Ravalomanana ny safidin'ny vahoaka, akory atao? Ninona zay mety tsy fitiavany Fleury azy, fa apetrao mitovy égal ary mitovy araky ny tokony ho izy ny lalàna ho an'ny rehetrarehetra. Amengo zany ketriky zany a. Hatramin'ny olon-davalo anefa misy lasan'ny lerony e. Mody film be fotsiny. Misy zany e.
Ary manahirana mieritreritra azy hoe à quel moment on sera honnête? Et les gars, vous faites de la politique, mais tous les jours, vous ne pensez qu'à faire du mal. Soit vous ne pensez qu'à faire du mal, soit vous ne pensez que vos poches personnelles, vos comptes bancaires personnels. À quel moment vous penserez pour l'intérêt général? Du moins l'intérêt général. Ze minga rehetra zany. Zay parady rehetrarehetra parady mipetraka. Tena parady mipetraka. Fa tsisy fieritreretana mihitsy mba handeha amina zavatra linéaire. Amina zavatra impartial. Amina zavatra hoe mahasoa amin'ny firenena amin'ny fotoana maharitra. Taraiky am'le ego eo. Tao ny teneniko anareo. Ary eo tsika sady miditra am'le Madagascar sous la spirale d'une grande manipulation géopolitique. Zay zavatra teneniko anareo ary ampitaiko aminareo mpanao politika mieritreritsy ny filoham-pirenena reo. Nareo ne vao omaly nanao politika. De tsy hoe tonga nareo androany de mibahatoerana eo de nareo nandeha hampianatra ny olona efa zatra ady am'izany eto hoe politika malagasy zany. Na hoe politika internationale zany na diplomatie zany. Azafady aloha e. Tena azafady e. Miresaka zany hoe ka de olona efa zatrady am'izany atao hoe manipulation. Manao manipulation nareo de hoe jerena fotsiny. Fantatra ane hoe ino ty manipulation écrasena daholo ny intérêt frantsay aloha pitehana. Zany mahatonga an'ireny Riasinena, ry Liasy sy ny karazan'ireny tonga ery ambony grillade ery. Satria il faut que le pays soit dans le chaos pour qu'un autre vienne. Pour qu'un autre vienne. Soi-disant sauver le pays. De lasa koa reto tanora tsisy saina de miditra. Miditra anatin'le jeu. Tsika tanka mbola tsy miala amin'ny frantsay de tsy tafo. De variana anao. De anontanina izy inona ara ny solution entinao e? Miala aloha e. De aveo hita eo. Mba fantatrao hoe firy ny ressortissants malgaches mipetraka any amin'ny pays occidentaux. De firy ny ressortissants malgaches mipetraka amin'ny firenena eritreretinao ibahana amin'ny Madagasikara eo. De manana chance ve anao any amin'ny élection am'izay fotoan'izay? Eto le fampianarana teneniko. Na inona lobby, na lobby inona politika entinao anatina firenena anankiray, tant que la décision ne répond pas, tant que la stratégie ne se réfère pas à l'aspiration du peuple, en majorité, de tsy maharitra zay fitondran'izay. Tsy maharitra zay. Zay no nahatonga anahy niteny tany amin'ny 2023, tany amin'ny 2021 hoe ho lany premier tour Andry Rajoelina rehefa tsy tanteraka ny tsara fa 2025 raha ela indrindra de mionga ny Andry Rajoelina. Satria sa natao au forceps le fifidianana, raha mbo razona urina, à un moment un autre tsy maintsy mipoaka ny sarim-bilany satria ny antony de tsotra fotsiny. Mematotra le olona, tsy le olona mora fitahana tany amin'ny 2009, le olona fitahanao tany amin'ny 2009 mahazo taona mitombo 9 taona be zao. 2025 à 2009, ça fait quand même 16 ans, hein.
Mematotra zany le olona. Ary misy zaza teraka tamy 2009 koa efa seza. Dikan'izany voafita kao tamy 2009 mbola fitahanao 2021 2023. Tsy anaiky tsony mipoka ho azy io. Tsy mila miracle mandinika an'izany. Fahaizana mandinika fiarahamonina zany. Ka raha ohatra ianao te hametraka fitondrana maro toerana, de arao ny zavatra tediavin'ny vahoaka. Arao mba manaova sondage kely. Fanaovana sondage tsy midika hoe tianao ve lafirasy, tsy ohatran'izany. Misy pratika io, misy teknika io. Tianao ve ty fireneny ty? Tsy zany io. Fa misy teknika amin'ny fanaovana azy, ahafantaranao hoe tian'le malagasy. Zaho zao tena miteny anao fa lavitra ao anatin'ny sain'ny malagasy mihitsy zany hoe andeha ho ary zany. Satria na le zavatra entina tsy tian'le malagasy, na le olona mitondra an'izy koa tsy tian'le malagasy. Il faut que la réalité du terrain soit satisfaite en amont. L'amont doit accepter, doit admettre ce que le terrain exige. Maintenant, azo atao ny mametraka hoe misy ny négociation, misy mifampiresahana hoe bon, ianao zany mety am'ty, fanao zany. Tsy mamenatra miteny an'izany. Tsisy olona ka andeha hiaraka aminao any Madagasikara zany ka tsy eritreritra ny intérêt. Na izy eto ambonin'ny tany ao anatin'izany géopolitique zany. Fa aza manofy ianao malagasy. Aza manofy. Ino ianao miala-panjanaka anankiray miditra amin'ny ankiray. Vo manko ianao mihina mitady kiraronao. Satria reto olona reto rehefa mikozy tsisy resaka kaopinao na ny rery. Menahana ohatry ny gany eo fotsiny ianao. Sady tsy miteny anglisy, tsy miteny frantsay. Inona ny teneninao? Dana aloha makany amin'ny toerana misy azy de mahita ny réalité ao azy alika ohatrany tao fatina alika tokoa izy zany. Zay vao mitonatonana mitsefatsefaka. Kaozin'ny olona ve tsisy araka ao le kaozy? Eo anao vao tonga zay ohatrany taony donandrindriny tsika. Iza manipule tambiloka ianao mivendranako. Ianao mivendrana. Teny frantsay ianao fa sahirana be. Zoko voatao. Zay tafiditra ao anatin'le manipulation, ao anatin'le spirale d'une grande manipulation géopolitique le malagasy. Ary indrindrindrindra fa le tanora ny tena tafiditra hoe vitsivitsy aloha izy ireo. Fa tsy izy rehetra. Fa izy tena manana ferveur tseritseretinao mihitsy hoe fa hoana ary tony bany tony. Efa jerena le milieu social misy an-dralahy. Le milieu social tsy afaky ny hoe andeha hivoaka amin'ny Madagasikara. Fa ao anatiny hoe sady sahirana no sady sahirana ihany. De reny olona reny no vulnérable. De ampiasain'ny politika, ampiasain'ny manipulateur. De lasa manoratra n'ity zavatra tsy tokony soratana rehetra ity. Oui, olona vulnérable, instable psychologiquement, je suis désolé de le dire. Dinio tsara ny olona manao ny langage manipulateur io a. Anio zavatra hoe zao tanka mbola zao. Olona manana frustration sociale et économique, pour ne pas dire professionnel. Fa ny olona mahita lalana tsara hoe ohatran'izao fiaingan'ity revi ty, tsy azonao am'izany. Ary reny efa majoritaire.
manahirana fotsiny mieritreritra an'izy hoe tonga de tonga zao raha valomana tony pro américaine tony tonga de lemo raha potehana le économie malagasy potehana zay intérêt zay mety anakanakana de soi-disant tonga avy eo misy sauveur zay le zavatra tia napetraka tiany anao miditra tafiditra ao anatiny araky ny teneniko hoe rehefa tsy tonga saina hoe volasy andranjela de mipotra zany misy influenceur tsy fantatra fehevina hatramin'izay fa tonga de mipotra avany désolé ataoko hoe mila ho anareo mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao reo ajanony le micréer polémique rangaty il suffit d'un rien de mitsambadika il suffit d'un rien de mitsambadika aho a tena teneniko zany de avy eo fanome tsiny hoe ianao kosa tsy niteny hoe hitony ady va zay le izy nizaraiko taminareo zay atsasakadiny tsara mihitsy voalaza daholo ny rehetrarehetra ngamany faly zao ny ekipan'ny Marc Ravalomanana hoe ahoana ihany ary tsy voatavy ty tsy antsony ny tena film an'lery non rehefa misy ny injustice de tsy maintsy miteny tsika na izy fa problema fotsiny hoe za zao tratran'ny injustice de tsy haiko ny miaro ny tenako tsy haiko ny miaro ny zandriko sahirana mihitsy tena miasa saina hoe ahoana mifandeha saotra betsaka ho atsika rehetra mitoy foana ny fandaharantsika raha pitso angamba mety mba tsisy mba akaina kely ny banky de sao misy fanontaniana aloha mitrao fanontaniana ry lalomamo vazavariana fotsiny hoe zoky voatava merci zoky de bon dimanche amin'ny firy zao amby folo sy fefany d'accord are ahoana anao raha zobavy Sabine bonjour Sabine tu vas bien bon tsisy mametraka fanontaniana manaova abonnement ato amin'ny YouTube dia salama alika averika anao hoe ty fandaharany ty mila fanampiana fa aza jerena fotsiny mametraka kely araky ny teneniko foana andao ary veloma tokoa samby tahin'Andriamanitra daholo